am'izao zao sy ianareo rehetra manaraka zao fotoam-pivavahana izao any mitokantrano misy anareo any hoy aho hoe amin'ity ray volana melon'ny amarana Antaona ity any voninany amintsika rehetra ny Andriamanitra ndao hiteka fara zay mafy dia mafy isika amen andao ary tsika hitsangana dia metraka ny fotoam-pivavahana avy hatrany eo an-tanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ry Tompoandriamanitra ranay malala ranay masina ranay izay ny an-danitra misaotra anao zahay fa nomeno tompon'andro havelomana sy iainana ary nito aminao ka toka eto amin'ity trano ity manompo anao ry Tompoandriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy ianao no Andriamanitra anasoanay androany sy amin'ity ray volana farany melon'ny amaranana ny taona ity omenanao dera sy ny atsara ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizana eo an-tanan'ny fotoana andohany amin'ny anaran'i Jesosy amen dia zao efa miaina volinandro fety isika zay ny mahatonga an'io tranontsika io a voaravaka jiro marevaka ary engany ka fety hatramin'ny farantaona fiainanao ary fety amin'ny taona vaovao iny ihany koa halleloia resika mpitiavan-tanana ny mpitarika fiderana iry anankiroa no etsika mame voninahitra an'Andriamanitra toy izao trano tehaka ao ataovy mafy zany ho voninahitr'Andriamanitra eto le Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka lay tompony tompo le natoka atsika hoderainy eto amin'ity toerany ity amin'ity andro androany ity mbola ataovy mafy raha mbola misy mafy noho izany asivorakoraka mihitsy mba tena anakadalitra ny fiderana zay asandrakitsika eto amin'ity andro androany ity amen diaraka mamaky ny teny soratra masina isika ao amin'ny salamo fahazato andiny voalohany hatramin'ny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miobio an Jehova ary tany rehetra manompo an Jehova amin'ny fifaliana makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiany aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorany ary eo an-kianjany amin'ny fiderana misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehova mandra ny famindramona ary miatra mitaraka ny taranaka faramandimbo ny fahamadina amen na hotanteraka aminao zany rehetrarehetra zany na ianao zay tonga eto na ianao zay any tokantranonao any dia hotanteraka aminao avokoa zany rehetrarehetra zany andaotsika androany tena hoe hiderany tompo e aza eritreretina kory zay antony atongavinao teto hoe aretina ve olana ve aza eritreretiny zany fandaotsika tena hiaraka hideran'le Andriamanitra hideran'le Jesosy tompontsika le antony havelomantsika ary le nanao any fahasoavana rehetrarehetra zay narotsany aminao ny fitahiana rehetra zay efa narotsany aminao dia ndao izy no deraintsika androany atao anatin'ny retoira roa reto hoe hiderako anao dia anao ny dera vonina tsara ve enao Diz ao antes, você não. Ergue
Volito idea anche socialistica. Sole s'unificheran, faticcianca si cianga. Se sole s'unificheran, dunia di ciasaru bidiwanda. Ifitaiana, Isatutuliza, Fiancana. Famela Yazufizali Paurin se sole s'unificheran, fanaticianga si cianna. Se sole s'unificheran, dunia di ciasaru bidiwanda. Bideran Furinai jane Panzakaleibe Panzakanai Manakizai Nifayamana Ana bideran Furinai jane Panzakaleibe Panzakanai Manakizai Nifayamana. Sole s'unificheran, fanaticianga si cianna. Se sole s'unificheran, dunia di ciasaru bidiwanda. Unitenina Manume ainova Fadesena Sole s'unificheran, fanaticianga si cianna. Se sole s'unificheran, dunia di ciasaru bidiwanda. Anna bidera, furinai jane, panzakaleibe, panzakanai, manakizai. Anna bidera Furinai jane Panzakaleibe Panzakanai Manakizai Nifadiana Mulato mafian mereka tutup. Haleluya. Mahafinaritra ny manompon'Andriamanitra. Sy haiko aloha ianareo zay tonga eto farataka dia henoko mihitsy hoe mahafinaritra ny manompon'Andriamanitra. Fisoratsika an'Andriamanitra dia andao mbola hiteka fara zay mampesy. Haleluya. Makatoerana tokoa roso avy hatrany amin'ny fanambarana ny teny Andriamanitra indray ny tenako amin'izao fotoana izao metsika plasy avy hatrany reto namandreto.
sokafy ny baiboly dia iarahantsika mamaky ny voasoratra ao amin'ny boky Exodosy toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 20. Exodosy toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 20. Toy izao no voasoratra ao anatin'ilay baiboly. Ary rehefa miakaiky Farao dia natompony zanak'Israely masona ka indreo ny Egyptianina tamy manenjika azy. Dia rekta ohatra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'i Mosesy, moa tsy nisy fasana va tany Egypta no nentinao ho faty aty anefitra izahay. Nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao fa no teny nolazainay taminao fony tany Egypta hoe aok'izay. Fa avy aloha ihany izahay anompo ny Egyptianina, fa aleonay manompo ny Egyptianina toy izay ho faty any anefitra. Ary misesy tamin'ny olona, asa matahotra ianareo, mijanona tompoko, fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio, tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo, fa inareo kosa angina. Andininy 15 ka hatramin'ny 20 farany. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary ingeo ny tenao ka ainjiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano, dia andeha amaky eo afovoan'ny ranomasina mandiha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary hiditra izao anamafy fony Egyptianina, ka hiditra anenjika azy izy, dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramila rehetra mba nikalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. Dia ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehovah rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. Hebreo toko 10 andininy 7. Hebreo toko 10 dia vakitsika ny andininy 7. Fa isika tsy mba namana izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa namana izay miny ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amin'ny alalan'ireo teny ny soratra masina no vakiana ireo ry fiangonana malala izay tonga manatrika ty fotoam-pivavahana ity no akantsika fampahirezana. Tsy tonga fampianarana ho anareo ahoany, fa fampahirezana, fanetanana hoe tataka ny ahoana no tokony ho fiainantsika amin'izao faraparan'ny taona 2020 izay efa diavintsika izao. Eny ho tsara. Ray volana sisa dia hifarana ny taona 2020. Eo anatrehan'izany dia tsy vitsy amin'ny kristianina, tsy vitsy ho ia, tsy olona ray na roa na telo na efatra na 5 amanenina, tsy vitsy amin'ny kristianina no kivy ary tsy manana fanantenana ny hoavitra intsony manoloana ny olana na ny ady na ny zavatra sarotra na treny hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ity androany ity. Matetika zao foana no masaka ao an-tsain'le olona, tena amarana an'ity taona ity miaraka amin'ny olanao, tena marana an'ity taona ity miaraka amin'ny olanao. Ry fiangonanao, ry fiangonanao, hoy aho aminareo, zay le fampahirezana. Raha misy olona tonga eto ka hoe manana fijery, manana fisainana tahaka izany,
dia hoy aho aminareo manaova fifonana sy fibebana aingana tena aingana eo ny atrehan'Andriamanitra. Asaka tanany fa androany dia androany, anio dia anio, dia manaova fifonana sy fibebahana aingana dia aingana amin'Andriamanitra ianao. Manaova fifonana sy fibebahana satria nanota tamin'Andriamanitra ianao. Ny olona toy izany matsy hoe kivy, hoe tsy manana fanantenana intsony no avitra, hoe mieritreritra ianao fa amarana antytoany ity miaraka amin'ny olana. Ny olona tahaka izany tompoko amin'Andriamanitra dia olona napino manao an'Andriamanitra ho tsy misy. Olona napino manao an'Andriamanitra ho tsy azo iankihinana na ihany koa hoe manao an'Andriamanitra ho tsy azo ianteherana. Zay mahatonga amin'ny teny hoe nanota zany ianao. Ka mila manao fifonana, mila manao fibebahana mihitsy. Ry fiangonana malala manarika zao fotoam-pivavahana zao. Amafisiko amintsika rehetra tonga eto, tena amafisiko. Fa Andriamanitra marina ny Andriamanitra ivavahantsika io. Sady Andriamanitra mahatoky amin'ireo teny efa naroka ny vavany izy. Tsy adinon'Andriamanitra mihitsy ny teny izay efa nambarana. Indrindra fa ireo teny voasoratra ato anatyity baiboly ity. Ary raha nisy ary tamintsika nahazo faminaniana, nahazo teny spesiala tamin'Andriamanitra, tsy adinon'Andriamanitra ireny. Efa misy boky ao an-danitra ao, firaketana soratra ho an'ireny teny izay efa nambara tamintsika ireny. Amen. Ahoana ao ny baiboly efa haintsika tsara ny voasoratra. Nomera 720 220 hoy ny baiboly. Vakiana le teny, Andriamanitra tsy mba olona ka handaingy. Zay voasoratra. Andriamanitra tsy mba olona ka handaingy, na zanak'olombelona ka nenina. Dia zao no toy le teny, moa efa nilaza fa izy ka tsy hoe fainy, moa efa niteny fa izy ka tsy ho toviny. Zany io Andriamanitra ivavahantsika io. Ny angely Gabriel aza moa dia navita ny teny toy izao izy ao amin'ny liko toko voalohany ao, andefa fita amin'ny 30 manao hoe tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay nataon'Andriamanitra. Amen. Ny tiako ambara zany dia izao, na dia mafy be aminao aza tompoko ny ady atreanao amin'izao faraparan'ny taona 2022 izao, dia zao foana ny teny nataon'Andriamanitra, zao foana ny voasoratra ato. Natao andresy ianao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. Natao andresy ianao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. Ary tsy ny olana, tsy ny ady, tsy ny zavatra sarotra zay mbola miajady aminao mandraka ankehitriny, tsy reny mihitsy tompoko no tompony teny farany ny amintsika, fa lay Andriamanitra zay fa namonjy ny fanantsika, izy ny tompony teny farany ny amintsika. Lay Andriamanitra zay fa nandray atanana atsika no ny amin'ny Jesosy Kristy, izy ny tompony teny farany ny amintsika. Ho fisaorantsian'Andriamanitra aza dia andao hiteka faran'izay mafy isika. Halleluja. An'le ohatra tena mahazava-betsy aminareo ity. Rehefa niala tany Egypta ny zanak'Israely dia nampanantena azy ireo Andriamanitra fa hitondra azy ireo ho any amin'le tany tondraka ronono sy tantely, le tany zay hinanan'izy ireo sakafo amin'ny fanarana-po. Zay mihitsy voasoratra ato amin'ny boky ny Deutéronomie, ato amin'ny boky ny Exodosy, ato amin'ny boky ny Nomery. Ao entre parenthèse,
zany mihitsy ho Andriamanitra io. Mihevitra antsika olona izy, mihevitra antsika vahoakana izy, ary mahafinaritra azy dia hoe mandalo ady ianao fa ny fifaranao dia iaino anatin'ny fifaliana, iaino anatin'ny aravona. Raha zany ve Andriamanitra ny tiany hoe rehefa miala eto Egypte ianareo dia hoentiko any amin'ilay tany tondra dronosy tantely, tany hinananareo sakafo amin'ny fanaranam-po. Amen. Dika zany dia hoe tsy amela an'ireo zanak'Israely ho rery zany Andriamanitra. Vao niala tany Egypte izy ireo dia efa niaraka tamin'izy ireo Andriamanitra amin'ny atoandro, amin'ny alalan'ny androraona ary amin'ny alina amin'ny alalan'ny andriafo. Hoy ny Baiboly hoe mba andehanan'izy ireo andro aman'alina miaraka amin'Andriamanitra. Halleluja. Ny mampahery ahy raha tena olon'Andriamanitra isika tonga eto, raha tena olon'Andriamanitra hoy aho, ianao anie no tsara ny tenanao hoe zany tokoa ve ianao sady zany. Fa raha tena olon'Andriamanitra ianao dia ho amarin'Andriamanitra aminao ilay voalaza ato amin'ity Baiboly ity, Isaia 1:20. Ao anao i Andriamanitra, asa matahotra ianao na dia mandalo ady sy mandalo olana, mandalo zavatra sarotra azy. Asa matahotra ianao fa momba anao aho, miaraka aminao aho, miara-mandeha aminao aho na miandro na mialina. Asa mierikerika foana, asa mitoditodika foana hoe hitady vaholanareo, hitady vaholanareo. Fa izao no Andriamanitra ao, ary ambarako aminao i Andriamanitra Isaia 2:20 any hoy izy, sambarako aminao fa mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny famarinako aho. Amen. Tsy rery zany ianao ekena fa misy ny olana, misy ny ady, misy ny zavatra sarotra. Efa hatramin'ny fiandohany taona ka manaka ankehitriny, zany no mbola atrehnao. Fa tsy milaza akory zany fa navelan'Andriamanitra ho rery ianao, miaraka aminao izy. Ao ana ihany koa Jesosy, Matthieu 20:20 hoy izy, ino aho momba anareo mandrakariva ambara-patoka fataperana zao tontolo zao. Zany hoe tsy misy andro na dia anankiray azy ka hoe tapa-kevitr'Andriamanitra fa hiataka aminao. Fa raha mbola olon'Andriamanitra foana ianao dia momba anao foana izy, miaraka aminao foana izy. Andao hiteka riavana, teka faran'izay mafy be. Halleluja. Kanjo ia tsy napozin'reto zanak'Israely reto fa tojo olana tampoka be ry zareo tamin'izany fotoana izany. Tojo ranomasina mena izay nanakandalana, nanakana diny izy ireo ho any amin'ilay tany tondra-dronosy tantely. Etsan-daniny ihany koa ny Egyptianina, ay efa nanomana tetika ratsy hoe diso lalana zareo reny ka andao enjentsika, ary efa ababitsika dia ataontsika takizao, ataontsika takizao, ataontsika takizao. Tamin'izany fotoana izany tena olana faran'izay mafy tamin'izany Israely no nitranga teo aminy. Fa saingy izao mampahery riavana, tena mampahery. Hitan'Andriamanitra daholo izany rehetra izany, ary efa fantatr'Andriamanitra ny tokony ataony ho famonjena ny zanak'Israely olony. Ry fiangonanao, efa hitan'Andriamanitra io olana mahazo anao io hatramin'ny ny andohan'ny taona ka hatramin'ny androany, dia efa hitan'Andriamanitra io olana mahazo anao io, ary ny vaovao mafaly efa fantatr'Andriamanitra ny tokony atao ho anao, ho famonjenanao, ho fanavotananao amin'ity taona 2022 ity. Amen. Toy izao aza ny faminaniana entin'Andriamanitra ho antsika rehetra androany. Isaia 7:20, 5:12 sy 5:20. Isaia, arao tsara ny voasoratra. Mety manadino zany amin'ny nono fa ny vehivavy,
ry fiangonanao hoy aho aminareo mety manadino zany aminao fa ny vehivavy ka tsy amindra fo mizanaka anao ny kibony tsy misy vehivavy manadino zany aminao dia kanefa moa io ny teny eny mety manadino ihany izy manadino izy amin'ny alina hoe misy zazakely voateraka eo anilana dia voatsindriny dia maty fa hoy Andriamanitra fa izao kosa zao Jehovah Andriamanitra reo le rain'i Jesosy Kristy ary efa nanaiky fa rainareo hoy izy fa izao kosa tsy mba manadino anareo na amin'ny andro na amin'ny alina tsy adinon'Andriamanitra isika ekena tompoko fa tena tojo olana ianao ankehitriny malaka ankehitriny tojo ady tojo zavatra sarotra fa zao ny vaovao mafaly tsy manadino antsika Andriamanitra toy ny le teny 10:20 indro efa vitako tompoka vatsa eo am-pialatanako ianao efa vita tompoka vatsa eo am-pialatanako ianao dika dia hoe efa ay ianao tsy vadika aminao aho i Andriamanitra efa ay ianao tsy vadika aminao aho i Andriamanitra andao moliteka faran'izay mafy tompoko Alleluia io Isaia toko fa-20 andiny fa 5:10 sy 20 io fandraisako ahy dia karazana voadin'Andriamanitra voady tsy maintsy efain'Andriamanitra tsy maintsy tanterahana no zany lasa manaiky ampangainy devoly ianao hoe tavely ianao vitaniavanao ianao tsia efa manana vahaolana ho antsika Andriamanitra amin'ny tetoana ity efa nanomana fandresena miazinaza ho antsika Andriamanitra tamin'ny tetoana ity asio teka faran'izay mafy tompoko satria fantatr'Andriamanitra efa fantana ny tokony atao dia hoy izy tamin'ireo zanak'Israely tamin'izany fotoana izany raha nanoloana ny olana faran'izay goavana hoy izy ry Mosesy io ry Mosesy mpanompoko avy aty ianao mandeha ihany afary ny fiangonana afary ny oloko fa hitoka vady an-danitra fa misy tady hemitra amin'izareo reo misy tady heverin-dalana ary zany natoka azy ireo ny teniteny foana mihitsy afary zareo reo hoe tandremo aoka tsy hemitra mihitsy aoka tsy heverin-dalana mihitsy fa nampizay lasa ho amin'izy ireo ry Mosesy ao mba androso foana reo oloko reo androso foana reo oloko reo na dia misy raha mahasamihana raha eo androso foana reo oloko reo afako miasa mamonjy azy ireo ary afako miasa manao fakakana mampaherika izy ny tena ataon'Andriamanitra zany andoka efa kitsika ny Exodosy toko fa 4:20 andivo fa 5:20 hoe zao ny voasoratra ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy nahoana ny mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba androso tsy hafa fa tahaka izany mihitsy ny toetra na ny toepanahy takin'Andriamanitra amintsika amin'izao taonjato faraika amby 20 taona 2007 misy antsika zao indrindrindrindra amin'izao ray volana farany mialohan'ny amarana antsika ny taona izao tsy azontsika atao tompoko ny maneho fakiviny sy ny maneho fahatsopanantianana na dia mafy be aza ny ady tsy azontsika atao zany manota amin'Andriamanitra isika amin'ny mampino antsika maha-olon'Andriamanitra antsika raha maneho fakiviny sy maneho fahatsopanantianana isika amin'izao faraparan-taona zao indrindra ka mbola nitovananao teniteny foana hoe raha zao no mitohy dia marana ny taona miaraka amin'ny olonanao manota amin'Andriamanitra ianao raha ohatra zany ny toetsainao raha ohatra zany ny fijerinao raha ohatra zany ny fiainanao faharoa ny baikon'Andriamanitra amintsika dia zao na dia mafy be azan'ny olana na dia mafy be azan'ny olana dia tsy maintsy mandroso foana isika tsy maintsy mandroso isika afan'Andriamanitra mamonjy sy afan'Andriamanitra manamarina ny teny zay fa nambarana tamintsika
ahoana olona Hebreo 10:7 tsy namana zay mihemitra isika fiangonana refy eto Androdrakely. Tsy isika tsy manamana zay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa namana izy namana zay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Dia iverena indray aza ny tantara zanak'Israely. Inona tokoa ho ianao ny zavatra nitranga? Rehefa tena nanaiky nandroso zanak'Israely araka ny baika avy any an-danitra nampitondrana Mosesy mpanompon'Andriamanitra, rehefa nanaiky nandroso izy ireo dia nanao hetsika Andriamanitra, nosaran'Andriamanitra lay ranomasina mena, ka izy Andriamanitra, izy no nahary ny tany sy zay rehetra ho aminy, izy no nahary sy nampisy ranomasina. Io ranomasina mena manakana io Andriamanitra nampisy azy io, ary Andriamanitra azy dia tsy voasaka ny zavatra nohariana izy, fa zay tiany no tsy maintsy tanteraka. Dia nandray an-tanan'Andriamanitra nanao hetsika no sarany le ranomasina mena, tia ato amin'ny ankavia, tia ato amin'ny ankavanana, eto anivo, eto ampovoany, ataoko tonga tany maina. Halleloja. Dia afaka niampita zanak'Israely, niampita niaraka tamin'ny orakoraka be mihitsy. Dia rehefa avy eo mba niampita ihany koa reto fahavalony na nietsika avy ato afara, rehefa tonga tena ampovoany teny anivo, dia naverin'Andriamanitra tamin'ny laony ilay ranomasina mena. Dia hoy ny Baiboly manao hoe maty tao anatin'ny ranomasina mena daholo ny miaramila ny Egyptianina rehetra, ny soavaly ny Egyptianina rehetra, levina tao anaty ranomasina mena daholo ny fitaovam-piadian'ny Egyptianina rehetrarehetra na inona karazana. Tsy hafa ry havana malalo, fa tahak'izany ihany koa no tian'Andriamanitra atao eo amintsika fiangonana kristianina amin'izao faraparan-taona izao. Tian'Andriamanitra ianao, tiany isika rehetra tompoko mba marana ny taona miaraka fandresena mihetsinesina. Ambarako ampasahina zany fa tian'Andriamanitra isika amarana ny taona miaraka fandresena mihetsinesina. Zay mihitsy isika von'Andriamanitra tia ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika vaoaka an'Andriamanitra. Halleloja, halleloja. Zany no antony mahatonga antsika ampahiresina androany manao hoe aza manao kivikivy zany, aza ho isan'ny olona hoe diso fahalatianana izany, indrindrindrindra ka hiteniteny foana hoe raha zao no mitohy, raha zao no mitohy, dia marana taona miaraka amin'ny olonao. Tsy atompoko, tsy zany ny voman'Andriamanitra ho anao. Halleloja, halleloja. Andao hiteka mafy dia mafy an'Andriamanitra ihany isika. Fantatra Andriamanitra ny natao antsika rehetra, fantany. Ary inona ny tian'Andriamanitra atao? Ianao vonjena amin'ity taona ity, ianao amarana taona miaraka fandresena mihetsinesina. Mino an'izany ve ianareo? Teny efa navototra izany, teny efa nambarako izany, Andriamanitra namarina izany, satria mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay, ka ho tanteraka amin'izay mihitsy izany, ho tanteraka amin'izay mihitsy izany. Halleloja. Anisan'ny Andriamanitra mampahery le voalaza amin'ny bokin'ny Matio ato, toko 4:12 ary tazomboka hatramin'ny farany, dia ny 7:20 zao voasoratra. O Jesosy, omeko anao ny fanalahidiny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ny finoko zany amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay, amin'ny mampiara-miasa amin'Andriamanitra anay, satria zany tokoa ny voalaza amin'ny Baiboly hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, mpanompon'Andriamanitra izahay. Dia zao ny finoko,
zay fiheziko aty ambony tany dia fihezina any an-danitra, zay fihavako aty ambony tany dia vany any an-danitra. Ka raha lobava zany aho hoe amin'ity faraparan-taona ity hitondra famonjena ho antsika Andriamanitra, dia ho hamarin'Andriamanitra izany, ho tanteran'Andriamanitra izany. Fa izao condition, zao le condition na ny fipetra voalohany zao moa ny teny efa nataoko ty ary aloha hoe manaovy ianao fifonana sy fibebahana amin'Andriamanitra, satria ny vakiviana sy ny fahatsopana tianana tao anatinao tao, indrindrindrindra ny filazanao hoe amarana taona miaraka amin'ny olana ianao, dia midika hoe tsy misy Andriamanitra, midika hoe tsy azo ankinana, tsy azo enterana Andriamanitra. Nefa ianao nge mpino e, kanefa ianao nge olon'Andriamanitra e, dia mieritreritra ve ianao fa mahafana an'Andriamanitra zany toetsainao na zany fiteninao zany nanota tamin'Andriamanitra anao, zay ny marina. Zay mahatonga miteny hoe androany dia androany, tsy ankatantsika andro andao anao fifonana sy fibebahana raha anisan'ny olona tahaka izany tokoa ianao. Fipetra faharoa na condition faharoa, mila miala amin'ny zavatra ratsy rehetra isika. Dia hoy aho hoe aza manota intsony, be dia be ny mpino be dia be kristianina, asa voafitaky ny sainy ve izy, voafitaky ny eritrerina ve izy, fa lasa manana fahazarana na dia mpino aza izy na dia mpivavaka aza izy, dia mbola manao tahaka fanao ny jentilisa ihany, mbola manao tahaka fanao ny olona zao tontolo zao ihany. Ato am-piangonana izy mpino kristianina, mpivavaka be, fa any ambadibadika any, any ivelany any, any amin'ny tsy tamaso any, dia tena mbola jentilisa fiainana izy, tena mbola olona zao tontolo zao fiainana izy. Dia hoy aho amintsika rehetra, raha sendran'ny olona, raha anisan'ny olona tahaka izany ianao, dia miala aingana amin'izany fomba ratsy izany, miala aingana amin'izany fomba ratsy izany. Inona tokony ataonao? Amasiny ho an'Andriamanitra ny fiainanao. Ataovy tena hoe manana fitondran-tena masina, fitondran-tena mendrika ianao, na an-kariary io na an-takonana io. Zao mantsy ny teny nataon'Andriamanitra zay nambarany Josoa, mpanompon'Andriamanitra tamin'izany. Josoa 3:7-5, hoy izy, mana masina ny tenanareo. Farampitso io voasoratra io, donc avakina tsara ho Josoa tamin'ny olona, mana masina ny tenanareo, farampitso dia anao fagagana eo aminareo Jehovah Andriamanitra. Raha ohatra ka zavaina misimisy kokoa dia hoe manomboka androany re fiangonanao, tapao ny hevitrareo, tsy anana fiainana toetra ratsy tahaka ny teo olontsony, fa mana masina ny fiainanareo androany, atokany 100 isan-jato ho an'Andriamanitra fiainanareo manomboka androany. Fa amin'ity volana raiky milonina marana Antonia ity, dia anao zavatra mahagaga sy lehibe eo aminareo Jehovah Andriamanitra. Raha mino izany anao dia mety hahafantanana ho an'Andriamanitra. Fipetra fahatelo na condition fahatelo, manana finoana, tena manana finoana. Anisan'ny tena lehibe indrindra ity fahatelo ity, manana finoana. Manana finoana hoe tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely olona tamin'izany fotoana izany no amonjen'Andriamanitra antsika fiangonana kristianina amin'izao ray volana melon'ny amaranana ny taona izao. Amen. Ary tsara ny tantara ny zanak'Israely nanomboka niala tany Egypte izy ireo, mandra-patoka tany amin'ilay tany tondra-droa sy tantely, dia amin'ny karazany reo ady natrehiny izy ireo, ary samy mafy be daholo
zany ady natreny zanak'Israely izany amin'ny karazany ady samy ary samy mafy be daholo dia zao ny zava-nisy nisy tokoa aloha ireo olona tsy nino ndrorosaina hoe tena mbola miaraka amintsika tokoa ve Andriamanitra amin'izao problème be atrentsika izao tena mbola miaraka amintsika tokoa ve Andriamanitra dia fara moa dia navita ny teniteny foana reo tsy nino aleonay maty tany amin'ny tany efitra aleonay niverina tany amin'ny tany Egypta aleonay toy zao aleonay toy zao fa nisy kosa ireo izay tena nino dia ireo izay tena nino tafita somatsara tonga tany amin'ilay tany todra-dronono sy tantely zareo anisan'izany ry Josua sy ry Kaleba zanaky Jefone ary ireo taranaka teraka teny am-pandehanana halleluja halleluja ry havana malala ry fiangonana manatrika ty fotoam-bavaka ity mila mana finoana isika fa io Andriamanitra io tena tiantsika fony mbola mpanota azy ianao saintsaina tsy mbola nalala n'Andriamanitra anao tamin'izany fa mbola tena jetilisa fiainana zato isan-jato mpanompo sato be zato isan-jato no nasehon'Andriamanitra ny fitiavana nomeny ny zanan'ilay tokana nataony maty teo ambony hazo fijaliana zanan'ilay tokana nalatsa-dra teo ambony hazo fijaliana zanan'ilay tokana tsy mainka fa amin'izao tsika efa mpino efa olon'Andriamanitra zao tiantsika Andriamanitra ny devoly no miezaka manapempo ny fisainantsika hoe tavely ianao hitaniavanao ianao aza manantena fandreseny zany ny teotony ity devoly ny miapaga devoly ny mandaika fa raha programan'Andriamanitra ahoana ho le voadin'Andriamanitra efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelatanako ianao izy efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelatanako ianao ity no anisa mampahery ahy mieritreritra ny tantaran'ireo zanak'Israely aho nalahelo be ny Andriamanitra tamin'ny toetran'izy ireo teo alohan'ny ranomasina mena nalahelo be Andriamanitra tamin'ny teniteny foana nataon'izy ireo fa zao ny tompon'Andriamanitra tsy mivadika amin'ny oloko aho tsy mivadika amin'ny oloko aho fa ny tanjoko dia hoe tsy maintsy tafita any amin'ny tany todra-dronono sy tantely ilay nampanentenako reto olondreto dia zany daholo ny aton'ilay fagagana nitranga teo alohan'ny ranomasina mena sy ilay fagagana nitranga momba nreto Egyptianina fahavalon'izy ireo dia raisika ihany koa tsy mivadika amintsika fiangonana refy eto Androdrakely Andriamanitra efa nividiny tamin'ny rano ianao efa azy ianao efa eo tanany ianao na miandro na mialina mitantana anao izy amen azo antoka fa izy famonjena lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny tetony ity ho tanteraka amin'izay mino zany ho tanteraka amin'izay mino akiteraka fanazay mabe isika Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve alleluja zao aza andeotsika hiaraka andohalika anao vavaka amin'izao fotoana izao tena andohalika voalohany eo mpandoliana na ianareo ny atokantrano raha possible aminareo mandolia voalohany anao fisaorana lehibe an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitiavany lehibe tena lehibe antsika indrindrindrindra le tenina votsy teo hoe anao famonjena ho antsika Andriamanitra amin'ny tetony ity ary tsy amarana ny taona araka ny eritreritra ao hoe amarana ny taona miaraka amin'ny olana ianao fa amarana ny taona miaraka fandresena mihesinezina isaotra n'Andriamanitra ny amin'izany isika faharoa dia ilay nambarako teo andao anao fifonana raha nisandreo olona kivikivy tokoa ianao raha nisandreo olona nampiseho fahatsompanantenany ianao na nisandreo olona zay teniteny foana toy ny hoe nanosy tenanka ianao hoe raha izao ny zavatra mitranga dia marana taona miaraka amin'ny olana
andao anao fifona sy fibebahana satria nanota tamin'Andriamanitra ianao ary nanozany tena nanozona mihitsy ny tenanao ianao. Vonin'Andriamanitra miala antsika androany, vonina izy miala fahatsontsika, efa nalatsaka androany Jesosy anadio antsika amin'ity androandroany ity. Ary fanampy izay dia andao anapa-kevitra hiala amin'ny ratsy amin'izay. Ka io samilo bava hoe Tompo, anamasina fiainako ho anao aho, anamasina momba rehetra ho anao aho, tsy hanota intsony aho, tsy hanotaka fanao jentilisa intsony aho, tsy hanotaka fanao ny olo zao tontolo zao intsony aho. Oporofoko na kariary na takonana fa tena anao aho Andriamanitra, tena anao aho. Ary farany mivavaha be mba isan'ny olona manam-pinoana ianao, tena goavana be mantsy izay, mivavaha ianao mba isan'ny olona manam-pinoana ianao. Fa tsy misy olona voasoratra ao anatin'ity baiboly ity ka hoe nanam-pinoana ka raha tsy hoe fara, fa izay nanam-pinoana dia nahita ny voninahitran'Andriamanitra daholo. Engany izay ny faniriko amam-panopon'Andriamanitra, zato isan-jato amintsika reto dia lasa olona manam-pinoana daholo. Zao ange fifaliana lehibe ho anay mivady ange, rehefa hifarana ny taona ka hoe ny 100% amintsika namarina taona niaraka tamin'ny fandresana mihezineziny, fifaliana tsy misy toy izany. Ary tena mampisaotra an'Andriamanitra, ka andao hivavaka arak'izay nambarako izay tsika, tena andohalika mihitsy, tena andohalika. Ary ataova amin'ny fonao manontolo ny vavaka, sa mivavaka izy. Sa mivavaka izy, sa mivavaka izy. Samy manokatra vavany, le vavaka tonga-po mihitsy io angatako aminao mba tena ho ataonao io. Fisaorana n'Andriamanitra satria anao famonjena lehibe ho antsika izy amin'izao ray volana melon'ny amarana ny taona izao. Samy mivavaka izy. Io mpandoliana asandrato ny feonao, ny tananao ihany koa ho fafahoan'Andriamanitra, ho marika fa manolo tena ho azy ianao, marika fa manolotra fiainanao rehetra ho azy ianao. Aoka hivavaka daholo tsika rehetra, aoka hivavaka be mihitsy isika rehetra. Sokafo mivavanao dia mivavaha be mihitsy, samy miteny ain'Andriamanitra ny manavaka amin'ny fiahoantsika rehetra, na dia samy lobava azy isika io. Dia ilay fifonana sy ilay fibebana tena ataovy a, ilay fifonana sy fibebana tena ataovy a. Le fifonana, le fibebana tena ataovy a. Le fanapa-kevitra hoe anamasina fiainanao, mbola ataovy ihany koa zany a. Le fanapa-kevitra hoe anamasina fiainanao ianao, mbola ataovy ihany zany a. Aoka hivavaka tsara daholo tsika rehetra, aoka hivavaka be mihitsy atsika rehetra.
manana finoana fa miakina finoana ao niesika hotan'Andriamanitra amin'ny tontolo ity raha mihinana dia ho iaho hoe tokafa aminao arak'izay inonao tompoko tokafa aminao arak'izay inonao tompoko lehibe ianao Andriamanitra ary nreto izay anohatra andreo devoly mpampirorosaina mpampisalasala roay am'izay ary ny devoly toero izy asa velanao mission eo aminao zany mihitsy izy toero izy toero izy toero izy toero izy toero izy toero izy Sia ino onirane Jesu onirane Jesu onirane Jesu no manafakai samiari mamontsy toerana izy dia mbola aoka ifantoka amin'Andriamanitra ianao dia mbola apetrao amin'ny fonao ihany tananao ivavaka ho anareo aho tompo ianao no la izy hatrizay ka ho mandrakizay mijoro eto natrianao ny mpamponao amin'ny androandroany ity ka manao fifonana ho an'izao fiangonana ray manontolo izao na dia efa nanota teo anatrianao tahaka ny zanak'Israely azy izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy maty teo ambony azy fijaliana nandatsadra teo ambony azy fijaliana no lay teny faminaniana sy lay voadinao Andriamanitra fa efa vita tomboka avatsy eo tananao zahay dia mamindra-fo aminay ianao aoka amela ny fatsoana rehetra zay hitanao teo aminay ianao Andriamanitra ka anadio anay amin'ny alalan'ny raha dia ilay rany Jesosy nalatsaka teo ambony azy fijaliana atsangany daholo zay rehetra tonga eto anana finoana hoe marina olona efa noamarininao teo anatrianao noho ny amin'i Jesosy efa navotana tompo Andriamanitra eo an-tananao nyity fiangonana ity ary ireo teny izay efa navotsotro famonjy anay ianao
amin'izao faraparan-taona izao dia ho amarinonao eo aminay rehetra ka amarana ny taona 2024 omba ampandresena mezinyeziny izahay ny rehetra mihitsy no ahitan'izany asa lehibe sy magaga ho ataonao izany miondritra tonatianao ao miakoko anatreanao mpatonao ny amin'izany fahasoavana lehibe izay ho ataonao eo aminay izany sotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy amen fisoratsean'Andriamanitra dia atao hiteka Alleluia. Tena mingina ianareo fampandresanareo Andriamanitra foi amiteka farazay masina arano orakoraka mafy be. Alleluia. Dia zao andeontsika iroso amin'ny fandarana manaraka aloha dia ny afantsika mitondra ny fanatitra eo anatren'Andriamanitra. Na ianareo any tokantrano any azy ka manaraka zao fitoam-pivavahana zao dia manokana fanatitra ho an'Andriamanitra. Hitondra ny ampafolo-karena, ny ampafolo izay nitahin'Andriamanitra antsika isika. Ara-baiboly daholo zany rehetrarehetra zany ka dia tanterantsika amin'ny fontsika manontolo. Ka anao hira anankiray isika miaraka amin'ny reto-pidera reto ho anatin'izany dia mandrosa anareo izay hitondra ny ampafolo-karena, na hitondra ny rakoboady, na hitondra ny fanohanana ny émissiontsika radio na télé, afaka mandroso daholotsika. Dia rehefa avy eo moa tataza ny toerana iny ny fanatitra fanaontsika mazatra hatramin'izay. Alefa azy hiterany tompo amin'ny fontsika manontolo isika. Andao hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra fanatitra izay ataontsika androany. Ndao mbola veritsika ihany hoe eto anatrehanao iray. Eto anatrehanao iray Jeto izay mitondra ny fanatitra fisaorana famendrika indrindranao miandray ny dera voninahitra mandrakizay isamaraina uanai ni famitrapunao sini fitavanao anai isanatranao miai milazaku we ampuanao ifasuavaku. Anatrehanao iray Jeto izay mitondra ny fanatitra fisaorana famendrika indrindranao miandray ny dera voninahitra Ufau an'izay Jesosy ny tananao.
Afaosinao isamaraina. Afaosinao isamaraina uandai nifamindrapunao sini fitiavanao andai isanandrianao miai milazaku weampoanao nifasoavaku Afaosinao isamaraina. Afaosinao isamaraina uandai nifamindrapunao sini fitiavanao andai isanandrianao miai milazaku weampoanao nifasoavaku Isanandrianao miai. Isanandrianao miai milazaku weampoanao nifasoavaku Isanandrianao miai milazaku weampoanao nifasoavaku Samy teka mahafon'Andriamanitra isika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireny ihany. Dia isaorana namangatsika kanafatsika mitondra fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra. Andro mafaly zany ny androany manomboka androany satria azo antoka fa mandra-pifarantaona dia ahita fandresena mihezineny izy. Halleluia. Sasany amintsika zao androany any dia andray izy. Sasany amin'ny herinandro avy ny azo antoka ny daholo be hatramin'ny farantaona. Zay miny dia moliteka faran'izay mafy. Dia zao ary andao no hira anankiray tena ifaliana, tena iravona, tena hoe anomezina voninahitra an'Andriamanitra isika. Tena ataovy zany. Io pitsakanana nanaovantsika an'izay hira izay. Alefa azy. Ndao tsika mbola hitohy hideran'i Jesosy dia ho ataontsika fiderana tsy ho lany ny fiainantsika mandra fa tonga amin'ny farantaona. Amfipalina no ideranas, amfirubina no angalazana, isika rehetra no iraisay, idera mafila tompony aina, ampeananana eo konidi, atao asefa iraisika dia. Brecha. Amfipalina no ideranas reuala e ialawazi isika rehetra no tokony de iolana iudeazera airasaina isika ety iary de iarady fiderana io tsy olana hatramizay ary toyatra iandranio ary nihoa atukatsika iderana iderana io tsy olana hatramizay ary toyatra iandranio ary nihoa atukatsika iderana zera. Amfipalina no ideranas reuala e
ialawazi isigaretra no tokony de iolana ioteratera ka inasaina isika ty iary de iarany fiderana io tsy olana atramizay ary toyatra miandradio ary nihoany atokatsika iderana fiderana io tsy olana atramizay ary toyatra miandradio ary nihoany atokatsika iderana zera atramizay ary toyatran miandradio ary nihoany atokatsika iderana fiderana io tsy olana atramizay ary toyatran miandradio ary nihoany atokatsika iderana fiderana io tsy olana atramizay ary toyatran miandradio ary nihoany atokatsika iderana fiderana io tsy olana atramizay ary toyatran miandradio ary nihoany atokatsika iderana zera Noi te atanana mafy ho any Jesosy sika. Alleluia! Soratsika amin'ny tompo izay rehetra tanteraka teto androany izay zany.